Manana ny ambarany ihany koa ny olom-pirenena manoloana ny fanatontosana ny fivoriana an-tampon'ny filoham-pirenena dimy ity. Dia ho rahantsika ary ny andinindiny mahakasika izay. Tenena tsy misy angay miova zany na izy na izy. Tsy manatena nininona hoe? Tsy manatena nininona. Ahoana ny mahatonga anao hoe tsy manatena nininona zany? Io ihany io. Ny amiko aloha dia miraro an'izy efatra amin'ny rahalahy mba havita soamantsara ny zavatra rehetra izay ataony. Dimy amin'ny rahalahy. Dia engany mba handeha ara-dalàna tsisy fahambahamba. Izay zany ny mba faniriako satria izay no hipetrarany zany fehempenan'ny olona mba hanana filaminana hatramin'ny farany. Ie, mba tsisy hanana eritreritra hafa izy amin'ny rahalahy fa mba hanana fiainana tsara zany. Tena mba andrasanao anatin'izany dia filaminana aloha no andrasako e. Ny zavatra fantako aloha sy ny ihany aloha dia mba hoe fiona misy dimy rahalahy nefa za zany tsy dia manan-kambara fa hoe rehefa mba milamina ny toe-draharaha dia mba mihinana sakafo tsara ny vahoaka majinika dia zay. Zay zao nahazo ambara raha mba milamina zany ka mba mirindra ny raharam-pirenena. Eo amin'ny lafin'ny politika indray mety zala samy lehibe ireo ihany zao ny fanaraka ao fampitondraoko. Zay zao nazoko lazaina. Ohatra hoe Ngaravaly zao mety any amin'ny mpalotsaina ny Ngarajoelonay Rajoany Armampianina any ndray mety ho zay. Ny andrasana amin'ny fionan'izy dimy mianaka amin'ny rahalahy dia tokony fifandeferana. Raha misy fifandeferana dia mba handroso ny firenena. Samy mba mandefitry ny ampokoany izy zany. Zay zany rehefa mba mijanona ny eritreritra samy enjana dia tokony mba handroso zany ny firenena. Ny anahy aloha zany dia ny tena marina dia ny laminan'ny tany zany sy ny nana madinika koa zany zay ny anteo. Ary mba hoe samy mba hananasa daholo le vahoaka madinika fa mikorotana foana zany mikorotana foana dia na ny asa le vahoaka madinika zany zao lasa miparitaka tsika hoe inona ny fototsasa ao nanany hanina na inona fa mandehandeha mirendrirendry fotsiny satria tsy milamina ny tany dia ny madinika zany tsy mihinan-kanina tsara. Zay zany hitako hoe zavatra problème atsika. Ny andrasako amin'ny zareo dimy lahy reo zany dia ny laminan'ny ty toe-draharaha ty. Mahakasika le zavatra miseho amin'ny 5 étoiles zany le fampihavahana tena tokony mba ilamina amin'izay fa tena leo le cré satria tsisy manana tombontsoa an'le fikorotana eto amin'ny firenentsika zany dia izay mba irariana hoe tokony mba ilamina amin'izay.